Tesalonianina faharoa toko faharoa. Ny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy anangonana antsika ho eo aminy ry havana, dia izao no angatahinay aminareo. Aza mety hozongozon-tsaina na ampitahorina mora foana ianareo, satria misy milaza fa efa tonga sahady ny andro iavian'ny Tompo. Mety ho fanomezam-pahasoavana ampita hafatra avy amin'Andriamanitra, na mety ho toriteny no nilazan'ny olona izany taminareo, na mety koa ho taratasy ambona ho avy aminay. Aza mety ho fitahin'ny olona mihitsy ianareo, satria tsy ho tonga izany andro izany raha tsy efa mitranga ny fikomiana farany amin'Andriamanitra, ary aseho ilay mpanao ratsy, ilay mirona amin'ny fahaverezana. Ijoroan'ilay mpanao ratsy ho fahavalo sady ho toeriny avokoa izay rehetra ataon'ny olona ho Andriamanitra, na izay rehetra toloran'ny olona fanompoam-pivavahana, hidirany sy hipetrahany hatramin'ny temponin'Andriamanitra aza, ka ny tenany no hanoratena ho Andriamanitra. Tsy tadidinareo ve fa efa voalazako anareo izany fony aho mbola taty aminareo? Fantatrareo izao ny zava-misakana ilay mpanao ratsy, mba tsy hisehoany raha tsy amin'ny fotoan'androny. Eny, efa miasa tokoa ny hery miafin'ny fanaovan-dratsy, saingy tsy hitranga ilay mpanao ratsy raha mbola eo ihany ilay olona misakana azy. Raha efa hiseho ilay mpanao ratsy, dia ny fofinaina avy amin'ny vavan'i Jesosy Tompo no hahafaty azy, ary ny fiavian'i Jesosy amim-boninahitra no hanafoana azy. Omban'ny herin'i Satana no hiavian'ilay mpanao ratsy, ka hahavita karazana asa mahagaga sy famantarana ary zava-mahatalanjona manotoka olona izy, sady mampiasa ara-tsi-panahy amin'ny endrika samihafa ahavoafitaka ireo ho very. Ho very ireo satria tsy nandray ary tsy nandala ny hafatra mari-potitra tokony ho nahavonjy azy. Koa dia ny fahandiso-kevitra no nalefan'Andriamanitra hiasa mahery tao aminy mba hinoan'ireo ny lainga. Hany ka ho voaheliko avokoa izay rehetra tsy nino ilay hafatra mari-potitra fa finaritra nanao ratsy. Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra izahay ny aminareo, ry havana no tsy avin'ny Tompo. Fa nofidian'Andriamanitra ho toy ny santam-bokatra atolotra azy ianareo, ka azo famonjena no ianareo voatokan'ny fanahy masina mba ho an'Andriamanitra, ary no ianareo nino ny hafatra mari-potitra. Izany no niantsoan'Andriamanitra anareo tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly notorianay, mba ahazoanareo ny ombom-boninahitra amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mamahara tsara ry havana, ary tano ny fampianarana natolotra ianareo am-bava na an-taratasy. Enganie i Jesosy Kristy Tompontsika, ilay Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika, ka hanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavany. Ampionona ny fonareo ary ampahery anareo hanao izay tsara rehetra, na amin'ny asa na amin'ny teny.